Zava-dehibe eo anivon'ny fiarahamonina ny famolavolana tanora amin'ny sehatra ny politika. Izany hoe be dia be isika no tsy mahatsapa amin'izao fotoana izao fa manana anjara toerana lehibe izany atao hoe politika izany eto amin'ny fiarahamonina malagasy. Ny politika dia mamintona ny resaka fomba fitantanana, fomba fanondranana ny fiainana amin'ny ankapobeny, dia io anisan'ny singa anankiray ahafahan'i Madagasikara mandroso. Raha tena tafapesaka izany hoe politika tomombana hantsaka ny sy andavan'andro amin'ny lafiny sosialy ary ekonomika sy amin'ny resaka kolontsaina dia lavorary avokoa ny zavatra atao rehetrarehetra. Mazava ho azy hoe mipetraka foana ilay hoe ny toe-tsaina mihitsy no mila hovan'eto Madagasikara, izay tsika vao afaka mametraka zavatra afaka mampandroso an'i Madagasikara dia angambany hoe mandeha any amin'izay mihitsy no tokony hisan-tsainantsika amin'ny resaka politika io. Politika amin'ny ankapobeny dia natao hanasoavana ny vahoaka dia mila matotra, mila mipetrapetraka avokoa raha hoe drafitra sy paikady politika izany no resahana ka tsotra be mihitsy ny hamintenana azy hoe ny politika dia anisan'ny asa anankiray amin'izao fotoana izao tsy tokony tsinontsinoavana mihitsy ary manapofo an'izany na ny eo anivon'ny fitondram-panjakana maro samihafa na ihany koa ny sehatra politika amin'ny lafiny ministerialy sy ny etsetsetera.